Zavonmanitra Give manolotra anao ny vaovao. Give, mandy anao. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Couche Molle Fixe manolotra anao ny vaovao. Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao Ny vaovao. Tsy niandrela ny fanoloana ny ministra ny vola izay nametra-pialana omaly no tanterahana androany ihany koa ny famindram-pahefana. Tsy nandroso paikady vaovao ny ministra ny solotoerana izay nilaza fa noho ny efa vita samy manana ny heviny ny mpikambana amin'ny governemanta. Ora efatra mahery kely no nakanambavany any Fetra Rakotondrasoa, mpanao gazety, mpitondra teny ny MLE tetsy amin'ny Tobra Tsimandrava io atoandro io. Nitoy avy hatrany tamin'ny fizavanany trano fonenana izany. Tolo-kevitra maro no nivoaka taorian'ny roa volana ny asan'ny komita manokana misana ny fandrafetana ny fehi-kevitra mikasika ny alam-pifidianana eto Madagasikara. Androany no natolotra tamin'ny fomba ofisialy izany. Mivadibadika ny tenin'ny fitondram-panjakana mikasika ny fanaovan-tsoni eo amin'ny kompani pitaterana Air Madagasikara sy Air Austral. Milaza ny fitohizan'ny fifampiresahana hatrany ny ministra tompon'andraikitra tamin'ity androany ity. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, manomboka ny fanadihadiana any Cameroun. Inona ny tena zavantranga tao amin'ilay sambo iray nitondra miaramila nilentika ny alahady lasa teo. Miaramila 430 no tsy hita popoka. Ary avy hatrany ary ny andindininy makasika izay. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao analaka ny fampalalam-baovao Kolo TV hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao tsy niandry elan'ny fanoloan'ny ministry ny vola izay nametra-pialana omaly nitanterahana androany ihany koa ny famindram-pahefana. Tsy nandroso paikady vaovao ny ministra ny solon'ny toerana izay nilaza fa anony efa vita. Samy manana ny heviny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta. Fizora Valy. Atao ngamba hoe ny tena mafy efa vita fa manohy ny zavatra napetraka no atao zany ankehitriny ka raha mikasika an'io monsieur le ministre dia faly ny tenako sady tretrika satria nandova tsara nandova zavatra mety dia manohy azy fotsiny Ramatoa Andrembololona Vonitsalama Senisoa no voatendry solona ministra ny vola sy ny teti-bola nametra-pialana Rakotoarimanana Gervais taorian'ny filakevitra ny ministra manokana ny tanterahana androany maraina. Tsy niandry ela kory fa ny ariva tamin'ny 3 ora sasany no natanterahana ny famindram-pahefana teo amin'ny Rotonta. Nandray ny fanalahidan'ny birao ny ramatoa ministra. Tsy nisy ny paikady vaovao fa fanohizana ny efa teo no nambarany. Tsy afaka nametraka fantaniana ihany koa ny mpanao gazety. Ankilany kosa ministra teo aloha ny tanisa ireo asa vita ny arahana tamin'ireo sampan-draharaha maro teo anivon'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola. Isan'ny nisongadina tao anatin'izany ny fanadiovana eo amin'ny setry ny asa-panjakana tsy hamoahana vola amin'ny olona tsy tokony hisitraka izany. Ny famolavolana ny loi de règlement izay ahafantarana ny fioara-pefy amin'ny fandaniana ny volam-panjakana ataon'ny tompon'andraikitra. Amin'izao fotoan'izao efa ajorontsika amin'ny resaka loi de règlement. Zay zany zava-dehibe zay. Misy ny fanenjenana zao tanatin'izay fa iny dia tena hiderako ny eo amin'ny budget, direction générale ny budget fa anisan'ny zavatra tsy maintsy natao reny ary vitantsika tokoa tao anatin'izay fotoana foy izay ny nanao an'izay fanenjehana ny fametrahana zay any amin'ny tany amin'ny Assemblée nationale tany amin'ny Sénat.
Fantaniana mipetraka tamin'ny taona firy io lalàna io, raha toa ka tany amin'ny taona 2024 no nandalovan'izany farany teny Tsimbazaza. Raha oviana no tonga eny anivon'ny antenimieram-pirenena, ety loa do règlement ity. Ratsehivina, efa sekretera jeneraly ny ministeran'ny vola, tamin'ny fotoana na minisitra ny vola ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina, ity minisitra vaovao voatendry ity. Efa nanao fitokonana ny taky ny fialany ihany koa ny mpiasan'ny ministeran'ny vola nandritra ny fotoanan'ny teteza mita. Anao ahoana ny fandraisan'ny mpiasa ny fiverenany. Ratsehivina ny fanambarana an-tsoratra nataon'ny minisitra teo aloha Rakotoarimanana Gervais nandritra ny fametram-pialany. Lasa ny tena ny fa misy ny tsy vitiviana fomba fijery sy fomba fiasa eo anivon'ny mpanatanteraka. Samy manana ny heviny kosa ho ny ministry ny indostria raha nanontaniana mikasika izany. Misy mahita azy eo, tsy dia mahita azy eo. Hoe tsy fanarahana. Io anie misy foana ny olona tia ny fiarahana anatin'ny gouvernement fa samy manana ny fomba fijery ny tsirairay. Mazava fa mariky ny tsy fisiana ny famarina toerana ara-politika sy ny tsy fahombiazana eo amin'ny fomba fitantanana ity tranga ity ho ny Front National ny antoko malagasy miara-miainga. Mazava nga manotenin'ilay ministra fitantanam-bola ny ala teo iny fa tsy misy ny mangarahara, tsy misy ny fahamarinana ary tsy mitondra fomba fijery makany amin'ny fampandrosoana na tonga azy ny ala. Ka ho an'ny mpatokom-pandrohatra zany dia mazava ho azy fa ireo izay mijanon'ireo zany dia mbola gouvernement ny kolikoly sy ny tsy fahombiazana ary tsisy ny inona indrasana amin'izany gouvernement hanjakan'ny kolikoly sy ny tsy fahombiazana zany eto amin'ny firenena. Tsy izay no teny azy fa ireo anatiny zany dia efa mahatsapa an'izany. Dia tokony mieritreritra ny vahoaka, mieritreritra rehetrarehetra ahafahana mamahaingana ny olana eto amin'ny firenena. Ratsehivina roa taona sy tapany no naministra ny fitantanam-bola n'Andriamatoa Gervais Rakotoarimanana. Izy no anisan'ny nampiditra vola sy nandresa lahatra ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena hiara-iasa amin'ny Madagasikara. Inona ary nahatonga azy niala. Tahaka ny ahoana ihany koa ny endrim-pitantanana tian'ny fitondrana apetraka amin'ny fitantanam-bola-panjakana herintaona mialohan'ny fifidianana 2024. Mandainga amin'ny vahoaka malagasy ny filoham-pirenena ho ny solombavambahoaka Lanto Rakotomanga nanamafy izany ihany koa ny mpanao lalàna Razafindratovo Willy. Tsy afaka miara-miasa amin'ny olona mijoro amin'ny fahamarinana izao fitondrana izao raha ny fanenkevitra izy ireo fanadiny ny olona saina. Teo koa ny tsy vitivipijery na ny fomba fiasa tsy mitovy. No ireo antony rehetra voalazako teo ambonin'ireo dia natolotra Andriamatoa Filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara tamin'ny Zoma 7 Jolay asa teo 7 ny fametraha-pialako tsy ho ministry ny fitantanam-bola sy ny teti-bola intsony. Iza no lazanareo an'izany? Mbola tsy naheno an'izay mihitsy hoe misy ny tsy vitivipijery. Izay le ataoko hoe za raha voakasika voalohany zany tsy nilazana an'izany zavatra zany ary tsy maheno an'izany ka mba miangavy aloha hoe andraso ny tena vaovao ofisialy tsy maintsy ho avy zany dia avy eo vitanareo ny vizana le vaovao. Lainga, izay no andikan'ny mpisolo vava Razafindratovo Willy sy ny solombavambahoaka ny Madagasikara Rakotomanga Lanto voafidy tamin'ny vondrona mampara atao amin'ny firaisana faharoa ny fanambarany ny filoham-pirenena malagasy. Mandainga hoy izy ireo ny filoham-pirenena izay milaza ho tsy malala ny fametram-pialan'ny ministry ny vola sy ny fitantanam-bola teo aloha Rakotoarimanana Gervais. Apetraka amin'ny gazety sy amin'ny vahoaka malagasy zay fa matetika filoham-pirenena tena mandainga foana ary tsy menatra ny miteny foana zany. Amiko no mazava loatra fa ny président république mandainga satria efa toetra ny zareo isan'andro no mandainga io ka tsy izay no atao hoe aza mba mandainga na indray mandeha anao mety hanao marina dia tsy nohon'olona tsony. Taratry ny tsy fahavononan'ny mpitondra ankehitriny andalan'ny fahamarinana sy ampiatra ny mangarahara eo amin'ny fitantanana ny volam-bahoaka ity fametram-pialan'ny ministry ny vola ity raha ny fanazavana hatrany. Ny olona intègre, ny olona manana finiavana fa ampandroso ary ny olona entitra amin'ny asany dia tsy mety amin'ity fitondrana. Sambany teo amin'ny tantaran'ny Afrika nisy hoe ministry ny vola izay tena ao anatin'ny hoe toerana tsara zany kanefa dia navita nametra-pialana. Pirenena rehetrarehetra aloha dia tena makasitraka ny zavatra natao ministra ny tenako satria matoizy na sany tena nanao ny zavatra eny dia mahatsapa izy misy zavatra tsy mety mihitsy ao zany misy finiavana na misy olona ty anohy foana le fanaovana zavatra ratsy sy tsy mety ka noho zany dia nanaja tena izy dia hoe za tsy tena ao an'izany tsy ho forcenareo anao zavatra ratsy ka noho zany aleoko miala.
mandroso any amin'ny ratsy zareo ka manao zay ialana amin'ny olona zay mahafantatra hoe tsy mety zavatra zao. Ho an'ny mpamakafaka sy mpandinika ny fiainam-pirenena tsy te ho tompon'antoka sy ho piraitsy-kombakomba amin'ny fanodikodinana ny volam-panjakana izay nisy ary mbola isy eto amin'ny tany sy ny firenena anatin'izao fitondrana izao ity ministra ny vola teo aloha ity antony izao fametram-pialana izao. Etsekilan'izay ho sahirana izao fitondrana izao raha ny fanazavana hatrany amin'ny fandraisan-dahatra ireo mpamatsy vola avy any ivelany manomboka izao. Antony Irakoto Armanana Gervais no isan'ny angadina ananana sy vinahitana ireny vola irairain'ny filoham-pirenena ireny toa ny FEC sy ny CBI farany teo. Araka ny hitantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo, ora 4 mahery kely no nakanambavana ny Fetra Rakotondraso izay mpanao gazety mpitondra teny MLE tetsy amin'ny Toby Ratsimandrava io atoandro io nitoy avy hatrany tamin'ny fisavana ny trano fonenany izany. Andra Arson. Ora 4 mahery kely no nakanambavana amin'ny Fetra Rakotondraso mpanao gazety mpitondra teny MLE na Mouvement pour la Liberté d'Expression atoandro io tetsy amin'ny brigade manokana miady amin'ny Elikabevava Toby Ratsimandrava. Nitoy avy hatrany tamin'ny fisavana ny trano fonenany tena Karaobato izany. Vesatra anenjena azy no hoe izy no namatsy fanamiana zandary ilay tovolahy Barry Benson nanentana amin'ny fandaharana tsy mahaleo sampona laharana voalohany. Allô? Ya, salama tompoko. Raha ny tena marina moa zany dia ny vaovao voaray ampelantanana sy ny zavatra niseho teny amin'ny tambazotra rehetra dia raha filazan'ny filoha dia ohatrany tsy namana mihitsy hono ianao mantsy. Raha tsy aivana, omaly maraina no tonga teny ampelantanan'ny Fetra Rakotondraso mpitondra teny MLE ny fiantsoan'ny brigade manokana tetsy amin'ny Toby Ratsimandrava azy. Tamin'ny folora latsaka fahefany no nanomboka ny fakanambavany. Mbola tsy nisy mipika ny antony fiantsony. Samy ny andro ireo mpanao gazety mpikambana amin'ny MLE. Tamin'ny rora latsaka folo, nivoaka ny Toby ny fiara vitsivitsy. Nilaza ny filohan'ny lavitry ny mpanao gazety fa hanaovana fisavana na perquisition avy hatrany ny fonena amin'ny Fetra Rakotondraso eny Karaobato. Nanaraka amin'ny mpanao gazety. Mazava ho azy, norarahan'ireo polisy zandary amin'ny brigade manokana tsiritra amin'ny vavahady misy ny trano fonenan'ny Fetra Rakotondraso ny mpanao gazety. Aloha aloha zay azay no andamina efikazy fa forcena manjary. Ok. Azafady fa rehefa avy eo tsisy zavatra miafina na to fa. Adiny ray mahery kely nivoaka reto polisy zandary. Tsy namaly ny fanontaniana natao taminy raha nisy vokany ny fizavana. Nanomboka teo voafantatra ny antony fiantsona. Enquête préliminaire no natao vita tamin'ny maraina tamin'ny atoandro teo zany ny fanadihadiana mahakasika amin'ny Fetra dia resaka akanjo le izy. Dia ankoatran'izay natao ny perquisition androany hariva misy mandat ara-dalàna ihany koa ny fanaovana an'izay perquisition zay nikaroka moa zany ry zareo naseho daholo koa ny tao an-trano tsy nisy pièce conviction mety hoe hiazonana ny Fetra aloha zany raha ny perquisition natao Nanambara ny fahitan'ity raharaha ity ny filoha levitry ny lavitry ny mpanao gazety avy eto Antananarivo Didira Tsimbazafy. Zavatra natao dia hoe tsy mahaleo sampona zany ny parodia endrika anankiray entina ampitana vaovao amin'ny fomba ataontsika hoe satirika na somary mampioe. Raha amiko manokana mino fa miombon-kevitra amin'izay ny lavitra tsy hita izay zavatra hoe tokony hanenjehana olona nanao parodia. Araka ny mamparodia anazy afaka manao akanjo fanamiana miaramila izy ao anatiny ohatran'ireny hoe ny olona rehetra ohatra manao clip manao fanamiana miaramila, mpanao sarimihetsika manao fanamiana miaramila, ino moa no tokony hanenjehana zay ilay izy. Fa raha hoe nanaovany teny an-dalabe angambany ikeko kosany hoe misy fandikan-dalàna izay amiko aloha zany voatotohana hatrany ny fahalalahana maneho hevitra hatreto. Andrasana izay tohiny avy amin'ny mpanao famotorana raha ny nambara mpisolo vava ny Fetra Rakotondraso iray. Dia mandrasana izay tohany avy any amin'izareo. Fa ny androany aloha raha momba ny Fetra zany dia efa mazava hoe tsisy tokony hiazonana azy.
nampametra-panontaniana mpanao gazety tonga tena nitoerana ity resaka akanjo ity. Ahoana anao ny anjehana mpanao gazety amin'ny resaka akanjo anaovana mandritry ny fandaharana sangisangy zarotenany toy mifanao amin'ny firenena milaza ho demokratika rehetra. Dia ahoana ihany koa ireo mpanakanto namoaka horonan-tsary na klipy ka ahitana azy ireo manao akanjo na mpitandro amin'ny filaminana. Eo ihany koa ireo trano mpamokatra sarimihetsika malagasy mampanao akanjo na mpitandro filaminana ireo mpilalaoany. Azo verina ho sasan'angy samihafa ve izany manoloana ny mpitondra? Andrasan'ny mpanara-baovao sy mpanao gazety maro ny toy ny raharaha any anjehana mitondra teny ny MLE ity. Lafim-baovao hafa kosa indray dia tolo-kevitra maro no nivoaka taorian'ny roa volana niasan'ny komity manokana amin'izany ny fandrafetana ny fehi-kevitra mahakasika ny lalam-pifidianana eto Madagasikara. Androany no natolotra tamin'ny fomba ofisialy izany. Miramanitra. Firaisamonim-pirenena, antoko politika no nandrafitra ny komity manokana natao isana ny fanitsina ny lalàna amin'ny feny fifidianana eto Madagasikara. Tapitra arak'izany ny fetrandro nomen'ny lalàna ahafahan'ity komity ity miasa sy mamolavola ireo sosi-kevitra ho fanatsarana ny tontolon'ny fifidianana. Lafiny maro no mbola mila fanitsina eo amin'ity sehatra ity araky ny faneho-kevitra ireo antoko politika mpikambana ao anatin'izany komity izany. Complet zany iny fandrafetana an'le lalàna atao iny satria miainga izy iny hatrany amin'ny fandiniana hatrany amin'ny institution hoe ahoana ny anatsarana ny institution rehetrarehetra izay mandray anjara amin'ny fifidianana ka hatrany amin'ny hoe ahoana ny fomba fanaovana ny fitoriana amin'ny fifidianana. Izany hoe rehetrarehetra ao anatin'izay zany tafiditra ao anatin'ny recommandation iny daholo. Ary tsika moa mahafantatra tsara fa ny lalàna raha ohatra lalàna tiana ho tsara dia lalàna tokony hoe ny olona tsirairay avy mba tokony ahatsapa fa hoe miatra tompon'le lalàna. Ary zay zany ny eritreritry ny komision natao anatin'iny. Lesoka be dia be lesoka nareo amin'ny lafiny fanaovana propaganda, nareo amin'ny lafiny fanaovana fandrafetana ny lista be dia be ny lesoka atao anatiny tao. Izay ny zany nahitsina ny ohatra raha fotsiny hoe fepitona anaovana ahafahan'ny kandida anankiray manao fampelezan-kevitra nahitsy be dia be ny sosi-kevitra momba an'izany any anatiny any. Misy koa ny fitoriana amin'ny tsy fanaraha-dalàna fa tsy misy mihitsy izany hoe voasazy satria tsy nanaraka an'ilay lalàna ka teo amin'ny farany fasifanany hoe contentieux répressif zany tena asiana tsindrika hoe ampiaro amin'izay mba hisy ilay répressif zany hoe tena saziana izay miopefy sy tsy manara-dalàna. Fampiarana, fampiasana an'ireny fitaovam-panjakana ireny mandritra ny fifidianana. Hita ary fantatra izany zavatra izany fa tsy mbola nisy satria olona voasazy mahakasika an'izany. Miandry ny fandraisana ireo tolo-kevitra ireo ny avy amin'ny firaisamonim-pirenena amin'ny lalam-pifidianana manaraka. Anay société civile dia tsotra fotsiny zany ny zavatra andrasanay dia mba handraisana raha tianay dia izay rehetra nivoaka tao anatin'ilay recommandation zany. Izany moa no andrasan'ny société civile dia nisin'ilay crédibilité an'ilay élection manomboka any amin'ny voamera-pikarakara amin'ny fifidianana ka hatrany amin'ny fikarakarana ny fifidianana sy ny famoahana ny voka-pifidianana ary ny fandatsam-pahefana eo amin'ny olom-boafidy. Efa misy ny komity natao hanohy ny asa raha ny fantatra. Anohy ny fandrafetana ny lalàna araky ny tolo-kevitra avy amin'ireto komity manokana ireto. Tatriny moa zany dia natolotra ao n'Andriamatoa Premier Ministra izy efa nanangana comité de rédaction zany hoe komity hanoratra lalàna. Anoratra amin'ny projet de loi zany ho atolotra amin'ny gouvernement sy antenimieram-pirenena ary ny antenimieram-bolona. Io komity io zany nanao ny asa toy ny asa tena anao asa tsoratra mihitsy zany io anoratra volavolan-dalàna. Fifidianana mangarahara sy ekeny rehetra no andrasana ao aorian'ny fandrafetana ny lalàna vaovao mifehy fifidianana. Mbola andrasana kosa ny fananganany ilay komity isaky ny ministera ao aorian'ny fametrahana izao tolo-kevitra izao. Dingana maro no tsy maintsy lalovana amin'ny fampanjakana ny demokrasia marina amin'ny firenena iray. Ohatra amin'izany ny demokrasia ao Afrika Atsimo izay efa lasa lavitra amin'izao fotoana izao. Miramanitra. Firenena maro no efa mandala ny demokrasia eran'izao tontolo izao amin'izao fotoana izao raha ny fantatra. Samy manana ny lalana nodiaviny avy ny firenena tsirairay. Fihetsiketsehana, fidinana an-dalambe, ireo matetika no endrika isehoan'ny demokrasia indrindra fa ho an'ny tany an-dalam-pandrosoana toa an'i Madagasikara.
ho an'ny Afrika Atsimo manokana nanomboka ny taona 470 no natsangana ny rafitra manokana misana ny demokrasia. Efa mandroso araka izany ny demokrasia any an-toerana amin'izao fotoana izao. In South Africa we have a flourishing lafin'ny demokrasia any Afrika Atsimo dia tena miroborobo tokoa satria izay zany ohatrany hoe faly sy nanambitana ihany satria tamin'ny taona 1994 dia niasa mafy tokoa izay ary nanana rafitra izay nafana nametraka an'izay dia tena tsara tokoa ny rafitra satria amin'izay zany voary ny demokrasia dia ny demokrasia akory tsy hoe zavatra tonga dia miseho indray mandeha fa dingana rahana tsikelikely dia mianatra eny fontsika isanandro isanandro. Every day we realize how difficult it is, but we are working on it. Mbola lavitra kosa ny ezaka raha i Madagasikara no resahana eo amin'izay lafin'ny demokrasia izay. Voaporofo izany amin'ny alalan'ny fanakanana ireo hetsika isan-karazany. Eo ihany koa ny tsy fahafahan'ny tsirairay maneho ny heviny malalaka araka ny voalaza ao anatin'ny lalàna fototra. Androany no nankalazaina ny andro iraisam-pirenena natokana hatsiarovana ny Nelson Mandela. Nandray anjara feno tamin'izany ny teto Madagasikara tamin'ny alalan'ny fanaovana lahateny sy fahatsiarovana ny Nelson Mandela. Mivadibadika kosa ny tenin'ny mpitondra mahakasika ny fifanaovan-tsony eo amin'ny kompania petaterana Air Madagascar sy Air Austral. Milaza ny fitohizan'ny fifampiresahana hatranin'ny minisitra tompon'andraikitra tamin'ity androany ity. Michel Aranarjon. Rahovina ihany no tanterana ny fifanaovan-tsony ny mpiara-miasa eo amin'ny kompania nasionale Air Madagascar sy ny Air Austral izay misafidy ho mpiara-miombina antoka stratégique. Fanontaniana tsy nahazoana valy mazava efa ho roa volana izay. Raha tsy ahivina, ny farany volana mety eo ny tokony nanantanterahana izany raha ny filazan'ny tale général ny Air Madagascar. Ny fanjakana malagasy miaraka amin'ny dia fikarakarana ny fametrahana rafitra farany afahana mamita amin'ny chérie izany. Effectivement ny signature tokony natao le 31 mai par rapport amin'ny partenariat stratégique. Fa tsy tratra le date amin'ny 31 mai satria misy mise en place le processus farany zany mbola en cours amin'izao fotoana izao. Sinon par contre zany ny signature akory tsy remise en question fa c'est la date de signature qui va peut-être reculer de quelques jours ou d'une dizaine. Nilaza tao aorian'izay mpikambana amin'ny filakevim-pitantanana rehefa tsy tanteraka ny farany volana Mey izany fa ho tanterahina ny volana Jolay izany farafahatarany. Partenariat mandeha tsara fa mbola misy taratasy mila amboana foana tana amin'ilay complexité le izy tena complexe société antsika Madagascar tena complexe be dia misy teneny due diligence. Le due diligence ohatran'ny teneny tamin'ny mpiasa eo le olona anatiny miasa resaka finance resaka maintenance resaka technique dia tsy maintsy hita daholo ina ahoana dia amin'ny Air Austral koa misy comité d'entreprise dia le comité d'entreprise misy à peu près 20 jours 21 jours de réflexion fa avis consultatif ny zareo miandra le avis consultatif amin'ny comité d'entreprise amin'ny zareo koa fa io tsy maintsy mandeha tsotratra amin'ity volana ity zany mettre peut-être je pense début du mois prochain ça mettre milieu mois de juillet fa io mila atao haingananga mihitsy amin'ny partenariat dia milamany tokony lam hitanao business plan ny Air Austral il prévoit après 3 ans équilibre ny société à Madagascar et après misy engagement ny zareo koa anaty io engagement amin'ny Armad fa tokony tenena majorité amin'ny capital Madagascar 51% ifa tena lam mihitsy dia i DG ho avy eo i Air Madagascar ny fidany Air Austral propose fa i Air Madagascar fotony di oui ou non. Hatreto aloha efa hifarana tsy ho ela ihany koa ny volana Jolay tsy mbola misy mipika ireo drafitra fanarenana ny orinasa Air Madagascar raha toka ny hazakazahana ny fisafidianana izay ho mpiara-miombina antoka stratégique. Raha nanontaniana mikasika izany ny minisitry ny fitaterana androany tsy mbola vitatra amin'izao ny fifanarahana rehetra mikasika ity fiaraha-miasa ity raha ny fanazavany. Io rehefa fampiraharaana ohatran'ireny dia mba misy kosa aloha le antsoina hoe secret ny négociation. Rehefa mbola tsy hitantsika hoe ara-pahabe-maso fa hoe misy zavatra tsy mety eo ka hajanona le izy dia alohantsika aloha manaraka foana n'le hoe matombo tsy miresaka an'izany miroso ny fampandinihana mandeha amin'ny tokony fizorana ny zavatra atao zany tsy maintsy vita sonia amin'ity taona ity io
araky ny feuille de route mipetraka. Arak'izany tsy fantatra mazava intsony no hoe raha oviana marina no isy izay fifanarahan'ny-piara-miasa izay. Mbola izy ve sa araky ny feo mandeha dia tsy ho tanteraka. Mazava fa misy teboka maromaro tsy mampifanaraka ny rotonta, antony tsy mahatanteraka hatramin'izao ny fifanaovan-tsonia. Isan'ireo fepetrany takin'ity mpiara-miombon'antoka stratejika amin'ny Air Madagascar ity, ny famudiran'ny fanjakana vola mandidina ny 400 tapitrisa dolara entina hanarena n'ity kompania mpitaterana nasionaly ity. Ny 400 tapitrisa dolara ambiny kosa no omeny ny Air Austral. Hatreto, miantona tanteraka ny drafitra fanarena n'ity kompania ity. Raha tsy ahivina 10 taona ny fepitaona hanarena ny Air Austral ny Air Madagascar, manodidina ny 440 tapitrisa dolara no vola ahodina amin'izany ary manodidina ny 4,3 ny tombony mety ho azo. Alohan'ny anarantsika ny toy ny vaovao, ireto misy dokam-barotra. Bip bip tic tac. Pipa ny mora indrindra. Ariary isan-tsekondra monja makany amin'ny tambajotra rehetra. Raha hiditra ny tolotra. Tsindrio ny étoile 301 étoile 1 dièse. Tic jiaby. Zay mihitsy bipa ny mora indrindra. Ariary isan-tsekondra fotsiny makany amin'ny tambajotra rehetra. Bip mizaratsika. Bip bip bip. Mandy ianao. Vitamine singa soja naturel centra malefaka, manome hery sy manatsara ny hoditra, manalefaka hatrany sy mamelombelona. Ho an'ny fotoana mamindrindra iainako, ampiasaiko Giv. Giv, mandy ianao. Parabola ndray zao ny tena mila engagement ve mila décodera 0 ariary sura fa zay vao te nivoaka ny sary sura oya oe sura idirana idira sura sura Parabole Madagascar, tsy misy engagement sady maimay pona ny installation. Parabole Madagascar, la télé comme je l'aime. Microcred Holding s'est implantée dès 2006 à Madagascar et devient en 2010 une banque. Elle fait maintenant partie des 100 plus grandes entreprises de l'île. Depuis sa création, la banque n'a cessé de se développer grâce à des offres adaptées, des services innovants et une politique de finances responsable qui favorise l'inclusion financière. Aujourd'hui, le groupe Microcred compte près de 951 agences et points de service dans 9 pays. Ses principaux actionnaires sont le groupe AXA, Apis, Maginvest, la Banque européenne d'investissement et NMI. Il sert plus de 460 000 clients en Afrique et en Asie, dont plus de 111 000 à Madagascar. Des particuliers, des micro et moyens entrepreneurs, des PME, des grandes entreprises et des grandes institutions. Microcred Banque Madagascar est une banque qui œuvre non seulement sur le plan économique, mais aussi sur les plans social, civique et environnemental. La force de la banque se résume en 5 valeurs. Simplicité, proximité, fiabilité, créativité et dynamisme. Elle intervient sur 3 grands domaines. Le financement des entrepreneurs et des salariés, le transfert d'argent domestique et international, la gestion de fonds avec un éventail de comptes bancaires répondant à chaque besoin de ses clients. Les transactions financières avec des moyens de paiement simplifiés. Chèques, virements, cartes de retrait et effets de commerce. L'épargne, avec des offres adaptées et diversifiées, et des rémunérations plus qu'attractives. Le placement financier, un investissement fiable et un revenu garanti.
Aujourd'hui, Microcredit Bank innove avec les agences mobiles, les 400 membres du réseau de correspondants Baobab et l'utilisation de la technologie, application mobile, biométrie. La banque crée une communauté dont l'objectif est de faciliter le présent et d'embellir l'avenir. Microcredit Banque Madagascar, voire plus grand. La 4G by Telma, rendez-vous en Telma Shop. La 4G by Telma, plus de 60 villes partout à Madagascar. Spaghetti tena matsiro, spaghetti français. Mura vidy tsara qualité, spaghetti français. Tsy mirekidraikitra, mora andrahoina, mitombo tsara, mora masaka, avitana karazan-tsakafo. Spaghetti français. Mampire antsika tsabe, spaghetti français. Spaghetti français, safidiko, safidintsika. Miverina eto amin'ny fampalalam-baovao isika tsy voahaja ny zon'olombelona eto Madagasikara. Maro ireo sehatra mbola ahitana izany, indrindra eo anivon'ny fitandronan'ny filaminana. Nampiatsy izany Croix Rouge Madagasikara teny Anosy tamin'ity androany ity fanadina. Mitohy hatrany ny fitsaram-bahoaka eto Madagasikara, hoy ny CICR na ny Comité International de la Croix Rouge teny amin'ny DLC Anosy io tolakandro io. Ny any amin'ireo faritra lavitra andrina no tena ahitana matetika io fitsaram-bahoaka io raha ny fanazavana hatrany. Voilà, on se fait justice plus facilement soi-même. Maro amin'ny olona tsy manantona ny fitsarana fa manao valifaty irery rehefa lavitra ireo mpitandron'ny filaminana. Angamba tsy hitan'izy ireo ny polisy na ireo zandary izay ilainy. Zavatra iray anton'izay, hitanay izay hoe zava-misy ka izahanay ny mampita an'izay miampy fanabeazana kely ihany koa. Seront utiles, je pense. Etsy ankilan'izay, mbola maro ihany koa ny ezaka amin'ny fanajana ny zon'olombelona eto Madagasikara. Misy ny ezaka tokony atao na eo amin'ny fisamborana na amin'ny fanadihadiana ary amin'ny fitazomana amponja eto amintsika ho hiatrany ny fanazavana. Notsindriny manokana tamin'izany ny momba ireo vehivavy sy ny ankizy tsy ampitaona. On voit, je sais plus. Tsy haiko raha mahitanareo ihany koa fa hitanay mandritra ireo hetsika nataonay fa matetika rehefa miresaka ny fitazomana amponja, ny fisamborana, ny fitandrona, ny filaminana, fitandrona ny zon'olombelona, fiarovana ireo olona marefo sy ny fanadihadiana dia tokony atao amin'ny fomba malefaka kokoa, indrindra rehefa mahakasika ny vehivavy na ireo ankizy tsy ampitaona. Douce, surtout quand il s'agit des mineurs ou des femmes. Ratsy ivina, maro ireo tranga teto amin'ny firenena mampibaribary ny tsy fanajana ny zon'olombelona toy ny raharan-tsakabary izay tsy hita hatramin'izao ny valin'ny fanadihadiana ambara fa misokatra. Teo ihany koa ny fampiasan-kery nataon'ny mpitandron'ny filaminana tamin'ireo mpianatra nanao fitokonana teny Ankatso. Mbola miteraka resabe ihany koa ny mbola fampiasan'ny mpitandron'ny filaminana fitaovana mahery vaika manoloana ireo manao fihetsiketsehana sy manao hevitra amin'ny filaminana. Fanadihadiana miavaka kosa indray, 20 taona ny varotana hani-masaka Selesy, isan'ny itiavan'olona azy ny fanajana ny kalitaon'ny entana izay amidiny mahavelona tsara azy ny asany raha nambarany fanadihany olona Neveson. 20 taona izay no nampivarotra hani-masaka any Rafanomezantsoa Celestin. Fantatry ny olona maro amin'ny hoe Selesy. Ny fanamboarana sy ny fivarotana mofo akondro no tena mampalaza azy. Io raha teo no antom-pivelomany. Manambady ary mananjanaka iray izy. Tsy nanaraka fiofanana manokana momba n'andro ny tenany raha ny fanazavany fa fanomezam-pahasoavana. Mahasarika olona maro ny tsena kelin'ny Selesy etsy Ambohijatovo ambony. Manjifa mofo eo amin'ny avokoa ny karazan'olona rehetra, indrindra fa ny mpianatra. Tonga mikomandy mofo eo vao maraina ireo mpanjifa na dia mbola tsy vita akory aza ny entana amidy. Anisan'ny tena mahavarina ny olona eo aminy ny fahitana ireo soratsoratra amin'ny tsena. Fomba iray entana isintomana sy ampifaliana ny mpanjifa fa indrindra ilazany ny zava-misy. Reny zany misy fotoana misy zavatra tianao tenena nefa tsy hitanao izy ny tenena anazy. Dia
sady mba atao le olona zany faly vao mahita le soratra reny moa za koa manao publicité kely ihany indray momba mofo akondro, mofo anana, sambosa. Ohatra zao hoe manao vakansa tany Ambilalea Maitso dia nanoratra hoe andeha tady requin amboarana sambosa ho anareo. Dia faly be ny olona hoe lasa nitady requin tokoa amboarana sambosa ho anazy. Mahalany akondro 720 hatramin'ny 30 kilao isan'andro iselesy amin'ny varotra ataony. Manomboka amin'ny 10 ora maraina izy no mivarotra isan'andro. Tsy mofo akondro ihany no amidiny, fa eo ihany koa ny mofo anana, ny sambosa sy ny sisa. Itiavan'ny olona azy raha nambarany ny fanajan'ny kalitaony entana amidiny. Eo ihany koa ny tsy fanakorontanana ny mpanjifa ka mahatonga azy mampiomana meloa amin'izay mety iseho. Ohatra amin'izany ny fampiasana ny vola roa alina mitambatra. Mandray vola mihitsy ny ohatra hoe raha roa alina mitambatra io ma tsy vola tsy maintsy iodina io fa tsy hijanona any amin'ny mpandraraha ihany fa io tsy maintsy iodina io ka raha mandany 15 000 izy raha isoko avy hatrany ny vola satria vola tsy maintsy hiasa eto amintsika io. Tsisy tsiny zany le izy efa mba fampiomanako an'le client fotsiny na hoe misy olona anakalo vola dia mihinana 10 izy ohatra nefa vola ny roa alina dia efa lany le izy efa ampisehony fa raha ohatra hoe mandray 15 izy fa za zany mana majinika mamerina foana satria efa zatra an'izay mihitsy nefa ny clientko mitondra vola be daholo fa le izy lasa roa alina fotsiny dia nampitandrina kely hoe aleo fampilasy. Mahavelona ny asa fivarotana, izany hoe ny asa tena raha nambarany selesy rehefa tena ifantohana tsara. Afatra ataony an'ireo mpandraraha madinika araka izany ny tokony hitazomana ny kalitaony entana amidy izay nahafantaran'ny olona hatramin'izay fa tsy hakatahaka be fahatany ny zavatra ataony hafa. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray Jeux de la Francophonie nandray ny fiangan'ny alahady teo ireo délégationna malagasy hiatrika ny fifananana izay atao ao Abidjan ny 120 hatramin'ny 130 ny volana Jolay ho avy izao. Daniela Ratondrorson. Ho totosaina ny Abidjan renivohitry Côte d'Ivoire ny 120 hatramin'ny 130 ny volana Jolay izao ny andiany fahavalo amin'ny lalao francophonie na ny lalao ho an'ireo firenena amin'ny teny feno na amin'ny ampahany ny teny frantsay izay ananantsika malagasy solotena. Fandraisana anjara no zava-dehibe ary tsy lalao fitarafana na ny jeu de référence ny francophonie hoy ny ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena raha nandray ireto délégationna malagasy ireto izy mialohany hatrehany izany lalao iraisam-pirenena izany ary mbola no amafisiny ihany koa fa fandraisana anjara no zava-dehibe. Ny alahady teo no nandray ny fiangana ireto délégationna malagasy miisa 420 hiatrika ny fifaninanana francophonie ireto izay ahitana atleta mandray anjara, mpitsara ary ihany koa mpanazatra. Tsy nanana solotena ny teo amin'ny taranja iombonana isika malagasy raha toka 4 no misolotena antsika eo amin'ny taranjan'olo tokana toy ny judo, athlétisme, tennis de table ary ny lutte. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia manomboka ny fanadihadiana any Cameroun. Inona ny tena mazava nitranga tamin'ilay sambo izay nitondra miaramila izay niletika ny alahady teo izay miaramila 430 no tsy hita popoka tamin'izany fanadihana amin'ny sariny France 24. Sambo miaramila iray no niletika tany amin'ny morontsirak'i Cameroun. Miaramila 430 no tsy hita vokatra izany. No ny toetrandro ratsy no voalaza fa naplentika io sambo io. Manamorona ny tanàna ny Dibouja atsimo andrefan'ny Cameroun ny misy anay amin'izao fotoana izao. Sambo iray avy ao amin'ny Bir Delta, bataillon d'intervention rapide ao amin'ny unité d'élite camerounais, miambina ny morontsiraka no niletika ny alahady maraina. Sambo izay nahitana mpandeha 730 ka ny 3 tamin'ireo ny voavonjy, ny 430 kosa mbola karohina hatramin'izao. Mamatsy ara-pitaovana ny ekipa ao Bakassi miaraka amin'ny Nigeria io sambo io. Tonga tany amin'ny foiboetoeran'ny Bira ny Dinao izahay. Tanàna iray eo amin'ny 10 kilometatra ny toerana misy anay amin'izao fotoana izao. Tsikaritra tamin'izany fa misy fivoriana hamahana ny olana ary tsapa ihany koa fa alahelo no manjaka ao amin'ny tompony miaramila. Afaka niresaka tamin'ny miaramila sasany ihany koa izahay ary nilaza izy ireo fa miena ny vitana ahafana mahita ireo miaramila ireo no ny fotoana mandroso hatrany. Na izany aza nambaran'izy ireo ihany koa fa natsikaritra zavatra ny mpikaroka any Basingili tsy lavitreto. Na eo aza nefa izany tsy afaka nilatsaka any ireo mpikaroka raha tsy rampitso. Mbola tsy fantatra mazava hatreto ny tena fototry ny olana nahatonga ny loza. Taony nilaza fa noho ny fiakaran'ny ranomasina tampoka no antony izany. Mbola mitohy araka izany ny fanadihadiana, amaritana ny tena antony nahatonga ny famoizana ain'olona tahaka izao.
alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ety tsy niandry ela ny fanoloana ny ministry ny vola izay nametra-pialana omaly ny tanterahana androany ihany koa ny famindram-pahefana tsy nandroso paikady vaovao ny ministra ny solotoerana izay nilaza fa anoho ny efa vita. Ora efatra mahery kely no nakana ambavana ny fiatrarak'odon-dasoa izay mpanao gazety mpitondra tenin'ny MLE tetsy amin'ny Toby Ratsy mandrava io atoandro io nitoy avy hatrany tamin'ny fisavana ny tranony finenany izany. Ary farany mody ny vadibadika ny tenin'ny fitondrana mahakasika ny fifanaovan-tsony eo amin'ny kompania mpitaterana Air Madagasikara sy Air Austral. Laza ny fitohizan'ny fifampiresahana hatrany ny ministra tompon'andraikitra tamin'ny ity androany ity. Dia izay mamarana ny vaovao tamin'ny ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soava-mandry dia veloma mifoa daholo tompoko. Savony manitra Giv nanolotra anao teo ny vaovao. Giv, mandy ianao. La 4G by Telma vous a présenté Ny vaovao. Ny fampalalam-baovao narahinao teo miaraka amin'ny Spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko safidintsika. Ny vaovao niarahanao tamin'ny couche mal fixe. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo. Ny vaovao.